Andriamanitra mpanompo dia ny pasteur Andriamanjato Resaka tamin'ny fahavelona isika. Mba ilana koa ny fanao. Hiteny fohy, tena fohy. Ho an'ireo avantsika ny tongeto manandilam-bato mialoha ny teny malagasy. Dans l'édition Springbrass, bo wasze prześród jest wolny. Na i to religiozne ceremonii troni nasze serce. Jest ogromna cześć dla nas, dla всей familii pastora Révérend. Мы вам очень благодарны. Пусть Бог будет с вами и хранит вас на этой любимой земле. Еще раз вам огромное спасибо. Excellencies, dear sisters and brothers in God, your attending this religious ceremony is heart-touching. And it's a great honor for the late Pastor Révérend, Richard's family. We are very grateful. And may God, the Almighty, grace be with you on this beloved planet Earth. Once again, thank you very much on behalf of the whole family. Excellences, chères sœurs et frères en Dieu, la famille du pasteur Andriamanjato est très touchée de votre présence dans cette cérémonie religieuse d'aujourd'hui. C'est un très grand honneur pour nous. Nous en sommes plus que reconnaissants. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit toujours avec vous sur cette planète Terre. Une fois de plus, merci du plus profond de nos cœurs. Stiom tout dire à Yansik. Yanalo Madagascar. Yana Babsala, eo tout. Nantuget, Nantuget. En panelé dans les billes, on a une fouille. Vous savez, la cigarette à Sankana. On a une réunion, on a un panoply. Des pasteurs de Mahitsison. Des familles, des femmes. Snan, ils tournent dans des familles, dans la cabine. Makasih dari saya katakan. Ramulatan pari mufun mangatsikan pastor Andriamanjato. PDB yang aku katakan. Nama nasab. Bulan Santa Jagaturas. Ni farinho. Nyara ni salam sudah mavisa sili fampimun na yan. Fakultam no fiarkara na marcha izay tsy maintsy natao. Ary koa tamin'ny fiandrasana manam-pahatonga ny fotoana ampikina zany nofo mangatsika amin'ny pasteur zany. Ary isorany tony ireo rehetra sady mikarakara sy nanosina ny fitaom-pivavahana ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny alatsinainy Pentecoste lasa teo tamin'ny Paris. Alohan'ny fikarakarana farany ny famerenana ny nofo mangatsika ho aty taminazy. Misy taminareo manatrika etona na andeha naka fiaramanidina mihitsy, na andeha nanampy fiarakarana rehetra tany, mankasitraka, mankatelina fianakaviana mampody. Ho antsika rehetra tao toerana kosa, dia tsy manavelanareo rery zany. Tao teny mano sy fakahirezana. Tao fivedina mihitsy aza ny anampy, ny amin'ny fikarakarana rehetra. Fona mpanetitena ny fianakaviana mampodoko. Fona satria mety tsy ho araky ny horeverinareo ny zava-bitanay. Indrindra fa ny fanomezana andraikitra ny tsirairay. Fa raiso amin'ny fahalemem-panahy zany tsy fahampaterahana izany. Andriamanitra iray ny mamany anareo araky ny alehibe ny fahasoavana noho ny sonataonareo taminay. Mankasitraka. Mankatelina ny fianakaviana. Ao ianareo filohan'ny andro fanjakana sy mpitondra fanjakana rehetra isa sokajana.
izay tarianao Andriamanitra filohan'ny tetezan'olona. Ireny nataonareo. Tsy ho tanosaiko zany, fa sao dia misy adinika fahamezantsiny eto avy eo. Fa mankasitraka mankakelana loha tokoa, fianakaviana manontolo. Sy ndianako manontany fianareo tompona andraikitra izay nihevitra ary mikarakara ny fitondrana nofo mangatsika amin'ny Pasteur Andriamanjato Richard. Hoe ny amin'ny hôtel de ville izay niasana nandritra ny 7 taona tamin'ny nahabe ny tanàna azy, tamin'ny direny vohitry Madagascar. Saotra tompoko. Voninahitra azo biko nisy atao am-patamary. Fa ny antsony andrasana azy teto Ambohitantely. Dia noho ny afatrafatrisy mivaly tamin'ny fahavelony hoe mila mampianatra ny olona rehetra isika hanyetry teny. Mila mampianatra hatramin'ny farany isika. Ary zahay mivady dia aza mba hoentinareo eny amin'ny toerana voro-vahoaka fa ao an-trano na ao Ambohitantely ihany zahay no andrasana. Saotra nareo zahay namelanay tanjona zany afaky zany na dia fantatray azy fa tsy mora tamin'ny rehetra tokoa ny niakatra tetỳ Ambohitantely. Ao ianareo tanjona mivady sy ny fiangonana Ambohitantely izay notandremany nomby azy ny ara-panahy. Saotra manokana anareo zahay satria ankoatra amin'ny fifampitondrana teto na tamin'ny mamy na tamin'ny maniky dia ianareo no nampiatramin'ny Pasteur Andriamanjato Richard. Tamin'ny fahavelony raha vao nantsonareo mpitandrina teto ka niverina avy tany an-dafy izy. Ary na dia efa nisotro rono azy izy dia mbola navelanareo nitoetra teo amin'izany tranom-batom-piangonana izay naorinareo niaraka tamin'ny vady zany. Mbola ianareo fiangonana Ambohitantely ihany koa no nampiatrano sy nikarakara ny fiandrasana ny nofo mangatsika ny teto. Indrindra izay be indrindra. Ao ianareo vahoaka tsy varivolo izay nidin'ny Pasteur Andriamanjato an-trano ny tombontsoanareo teo amin'ny toerana rehetra izay nisy azy tamin'ny maha-olom-pirenena voavidy vahoaka azy. Ary zany dia nataony tamin'ny fahalalana sy ny finoana izay nananany. Misaotra nareo eny am-poratsainy izay zanany, zafy kely ary ny fianakaviana manontolo. Misaotra nareo vahoaka zahay satria matoa misy manakoako ny lazan'ny Pasteur Andriamanjato Richard. Matoa izy afaka nametaka zavatra lehibe ho vain'ny faramadimy rehetra. Dia satria tao dia tao tokoa ianareo vahoaka. Tsy afakanavaka. Izay nahafahany nampita izay makely ahany, ny kely nananany, ary indrindra izay naharesy lahatra azy sy ninono araky ny fanomezam-pahasoavana azony. Tsy vitan'ny nampita taminareo vahoaka ihany no nataony, fa mbola bebe kokoa ny noraisy ny avy taminareo, tamin'ny fifampikasoana taminareo, izay nahafahany araky izay tratrany, nanao ny asa izay nampiandraketiny Jehovah tompo azy tamin'ny nandalovany teto amin'ny tany malalany ity. Jehovah tompo maro ny tompoko hampitompo fitiavana sy fahasoavana ho anareo vahoaka tamin'ny zavatra rehetra vitanareo tamin'ny Pasteur Andriamanjato Richard sy ny fianakaviany. Ary dia miondrika eo ampanajana tanteraka, miondrika eo nasainareo vahoaka tsy ampanavaka izahay fianakaviana manontolo. Ary mba ho maty zany fisaorana sy fanajana ianareo vahoaka zany, dia hiara-mitsangana izay fianakaviana manontolo ary teraka mafy ho an'ny vahoaka tsy vaky.